Tokolas topoko vava manatra ny araba amin'ity takariva ity ampitiavana no iarahana aminao ary anasananao ny anaraka ny fampalalam-baovao ao anatin'ny minitra maromaro tsy ampiandry anao ely zay fa iroso avy hatrany ao anatin'ireo matoam-baovao izay nisongadina zany tamin'ity androandroany ity isany amin'izany ohatra ity hoentina amintsika voalohany ity nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika teo amin'ny fiantsonan'ny fiarakodian'ny ministra ny fizahantany Andriamatoa Roland Ratsiraka androany grenade offensive irony karazana grenade tena mahery vaika irony no hita tao amin'ity toeram-piantsonan'ny fiarakodiana ity raha ny voalazan'ireo mpiambina azy arahantsika ity sary ity. Grenade fampiasan'ny mpitandro filaminana grenade offensive no hita teo amin'ny fiantsonan'ny fiara parkina natokana ho an'ny fiaran'ny ministry fizahantany Ratsiraka Roland androany teny amin'ny ministera Tsimbazaza. Tokony tamin'ny 7 maraina no hitan'ireo mpiambina izany. Mitantarany zavantranga Randriamparany Ted Steven tale eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Amin'ny valo amin'ny fito sasany za tonga. Za zany misy voalohany tonga eto amin'ny directeur namany. Dia rehefa tonga dia ato dia nanondona le mpiandry. Le gardien zany directeur fa misy arma hitany eo. Hoy, arma inona zany? Dia nivoaka. Tonga de grenade tena moa maha police ny tena maha officier de police ny tena zany de fantatena ny grenade tena grenade offensif le izy ny osary avoko aminareo io de teo aho tonga de nanao tatra tany amin'ny SG ko de nanao tatra tany amin'ny DIRCAP de nanao tatra tany amin'ny ministre ko. Niteraka fampiororonan'ny mpiasa teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany ny zavantrangany maraina teo. Raha mahita tamin'ny tondasa nisy raha tsika mahita zavatra zay tsy de raha de nisy zavatra ohatry zao tena teraka fampirorona teto amin'ny ministera misy tena niorovo mihitsy zay tato amin'ny mpiasa aloha tena taitra dolo mipaniqué dolo tena mipaniqué dolo ny mpiasa amin'le izy de so ihany no tonga andray anandraikitra dolo ny manam-pahefana isa sokatsiny. Fandrony izao tamin'ity volana jona ity no saika niaran-doza ny ministry ny fizahantany Ratsiraka Roland raha tsy aiviny efa nisy nitifitra ny fiarantondra ny ministry ny fizahantany tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny tapabolana lasy zay ary izao nahitana grenade izao indray ny fiantsonan'ny fiara natokana ho azy eny amin'ny Brony eny Tsimbazaza.